Yeah. Yeah. Araky ny fampahafantarana moa zany mahakasiky ny live zay nataoko teo androany tsika hiresaky mahakasiky ny sujet nde ataoko hoe anisany manandanja ho ahy satria mampiteny mona loatsy ny raha misy amizao fotoana zao amin'ny tontolon'ny fizahantany. Tsy haiko aloha hoe manakory ty fieritseretany na fahitany tompon'andraikitra eo anivon'ny MNP aniny décision ny raisiny mahakasiky ny fampiakarana ny saram-pidirana na ny DAP, droit d'entrée dans les aires protégées, amty saison touristique 2026 ty. Hampiakarana. Mba fanieritseritsy fa ireo hoe manakory ny service zay atolotry ny zareo amin'ny mpizahatany tonga eto amitsika na koa mpizahatany ato anatiny zay mety misy ifandraisany amin'izay fampiakarany ny saram-pidirana amin'ny aire protégée zay. Zavatra tsara fantatsika aloha zany tsika mpijery ny MNP tantara kely dia ANGAP izy io taloha, zany hoe Association Nationale pour la Gestion des Aires Protégées. Zay izy io taloha, zany hoe tany amin'ny 1990 tany no niseny izy io, ary ny mission principale dia mitantana any aire protégée misy eto Madagasikara. Taty amin'ny 14 novembre 2008, zany hoe tamin'ny andron'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana zany no niovan'le anarany hoe MNP. Hitatsika moa fa président taloha teo de somary anglophone zay izy. Anglophile moa zany raha ny tena marina kokoa zany. Anglophile satria ty anglais izy de nieritseretiny zany hoe le fanovanany le anarany ho lasa MNP zany mety hiattirer client bebe koa zany akaty Madagasikara. Zay le hoe rebranding. De tam 14 novembre zany 2008 no nanovana le anarany MNP, zany hoe Madagascar National Park. Ny mission principale dia miompana am resaka gestion des aires protégées. Zay aloha zany. Tsadotsika lavana zany. Izy no mitantana ny fahatrarovana manerana Madagasikara. Zavatra tsara fantatsika koa, tsika manaraka ny live ty dia misy karazany telo zany ny aire protégée na fahatsarovana zany valan-javaboary arovana zay tantana ny MNP. Ny catégorie voalohany zany de le parc national, iny le mahazatra atsika. Misy ohatra fantatsika zao Andasibe, misy Salo reny zany parc national. Fa ivelan'ilay parc national de misy koa antsoina hoe réserve spéciale. Maromaro vitsivitsy izy io. Ohatra ny Ambondava zao misy réserve spéciale d'Andranomena, zay anisany manana mampiavaka azy. Any fahatelo, ny catégorie fahatelo zany dia réserve naturelle intégrale. Io zany dia strictement interdit zany ho an'ny visiteur. Mila mahazofazo andalana avy any amin'ny zareo tompon'andraikitra eo anivon'ny MNP zany raha hiditra makany am'zany fahatsarovana zany. Fa ny réserve spéciale sy ny parc national zany de c'est plutôt pour les publics. Na io nationaux, na io internationaux. De mitantana an'ireo valan-javaboary telo reo zany na fahatsarovana anaky telo reo zany ny asan'ny MNP. De ivelan'izay zany dia misy ihany koa zany prestation zay tsy maintsy jeren'ny zareo akaiky manahoana ny accès makany am'zany parc zany, manahoana ny AST na ny aménagement de sites touristiques ao anatin'ilay fahatsarovana sy ny maro hafa. Ny mahagaga nefa zany dia tsy vitsy ireo olona zay mikaikaiky zany mahakasika ny service ny MNP, zany hoe eo anivon'le aire protégée reo zany efa amantaonany maro.
Ary nisy fotoana ireo mpiseradia zany efa nimenomenina zany ary ity ny zavatra mahatsikaiky koa. Rehefa mampiakatra tarif de guidage ny mpiseradia dia sakatsakanana. Zao anefa zany mampiakatra ny saram-pidirana any anivo ny parc national koa zany na ny aire protégée ny MNP ahoana moa fomba tsy hataitra? Hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahany MNP mampiakatra? Nefa iratsika malala fa betsaka ny service ny MNP zany zay salesa désiré hozy ny vazaha, zany hoe tena mba tsy tenena hoe tsisy laiva anazy zany fa tena hoe ambany dia ambany le service zany. De ny zavatra mila jerena zany ao anatin'ity zavatra ty satria mety hoe de façon unilatérale ve no nanaova ny MNP an'ity fanapahan-kevitra ty sa nisy concertation miaraka amireo acteurs touristiques. Satria raha ohatra ka de façon unilatérale zany tsy nijery zany izy afa-tsy ny tombotsoany satria ny vola militra any aminy no mampanahira anazy. Fa nefa zay zavatra zay zany de frein ho andreo mpizahatany mikasaka hakaty Madagasikara. Zany hoe iny fanapahan-kevitra iny zany dia menace ho an'ny secteur ny fizahantany. Averiko indray mandeha menace ho an'ny secteur fizahantany. Ninona zany politika ho développentsika ao anatin'ny secteur tourisme ty zany dia mifrene, anisany mifrene ny fahatongavany mpizahatany hakaty Madagasikara ny fampiakarana ny saram-pidirana iny. Dikan'izay zany manaitra sahady ny tompona andraikitra eo anivon'ny MNP zany mba hijery akaiky an'ity raharaha ty ary manasa mba tsy tenena hoe manery ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministère ny fizahantany sy ny asa tanana zany mba hijery akaiky an'ity raharaha ty satria hisy fiatsaikany amin'ny tontolon'ny fizahantany. Ary efa miresaka misy fiatraikany zay satria secteur transversal ity tourisme ty. Dikan'izay zany hinany anganony daholy ny mpiseradia, ny prestataire spécialisé, zany hoe reny mpanao location de voiture, ny mpanao location de vélo, mpanao location quad, mpanao location bateau, ny hôtelier, ny restaurateur sy ny maro hafa, ny ataoko hoe ny acteur direct zay fa misy koa ny acteur indirect, reny le mpamboly, mpiompy, mpanjono sy ny rehetrarehetra satria lay produit zay vokarin'ireny olona reny dia jifainy ireo misehatra amin'ny fizahantany. Anisan'izay zany ny restaurateur. De eo zany mila mandray ny andraikitra ny tompona andraikitra eo anivon'ny fizahantany. Averiko indray mandeha zao mikaikaina ny olona amin'ny haratsin-dalana. Eo ihany koa ny fahalafosany tapakila makaty Madagasikara. Eny fa na ny sidina ato anatiny dia lafo ny vidin'ny tapakila. Zao ndray zany ampiakarina koa ny saram-pidirana any amreo aire protégée, en particulier le parc national. Hanahoana zany ny hoaviny ty tontolon'ny fizahantany ty atao anatiny herintaona, 2 taona, 3 taona, 4 taona, 5 taona. Misy milaza hoe efa tsy afaka iverenana tsony io tarifa io satria nampiakarina avy roheny noho ny teo aloha zany ny vidina saram-pidirana makany amreo valanjavaboary eo. Dikan'izay zany ohatra ny salo raha tsy diso ny fitadidiko 65 000 ariary
ho an'ny mpizahatany vahiny ny tapakila anankiray 65 000 ariary. Dikan'izay zany raha hiakatra ro avy roheny zany io dia any amin'ny 130 000 ariary zany ny vidina tapakila anankiray. Misy volany MNP. Misy vola MNP. Fa tsy fantako hoe makaiza ireo vola azony MNP zany amin'ny alalan'le DAP reo na hoe droit d'entrée dans les aires protégées. Satria raha ny tena marina ireo vola reo dia tokony hiverina any amin'ireo valanjavaboatsy rairay ahafahana mijery an'le accès mba hasarika an'ireo visiteur makany amin'le parc. Eo ihany koa anaovana aménagement any anatin'le parc. Zany rehetrarehetra zany dia ao anatin'ny tamberina andraikitra. Ary raha tsy diso ny tadidiko dia misy ny ampahan'le droit d'entrée koa zany makany amin'le commune mba hanaovana infrastructure ho an'le population riveraine, ho an'le population locale. Satria raha vao tsy mahatsapa ny impact ny fidiram-bola amin'ny alalan'ilay tapakila vidina mpizahatany anankiray, lay faritra misy an'ilay faritra rovana na ny parc national, dia inona ny zavatra mitranga? Ny zavatra mitranga dia lasa tsy maintsy hisy pression foana ao anatin'le parc. Zany hoe victime foana zany le parc amin'izay fotoana zay. Satria monsieur sentira zany hoe lasa tompony mangatakatiny lay olona sy vahoaka zany eny fotony zay misy an'ilay faritra rovana. Zay no antony hoe misy ampahambola zany mandeha amin'ny commune zany zay ahitana an'ilay faritra rovana ary mbola tafiditra ao anatin'ny fandaniam-bola ny MNP koa zany ny manao an'ireny entretien na karazana aménagement manodidina an'le parc. Isika ny Madagasikara dia manodidina ny 740 ny isan'ny faritra rovana. Betsaka zany 740 zany raha ataotsika fotsiny hoe kajikajy eo amin'ny ray alina eo ohatra ny mpizahatany vahiny mitsidika an'ilay parc national, de ndeha ataotsika hoe 130 000 ariary zany. Zany hoe am'le sarany vaovao resany zareo io zany. De imaginevitsika fa manodidina ny 1,3 milliard d'ariary zany ny vola miditra any amin'ny MNP ho ana valanjavaboary anankiray, ho an'ny parc national anankiray. Betsaka zany de dinio nefa zany ireo parc nationaux be dia be manera Madagasikara reo. Tsara fantatsika ihany koa zany fa ny MNP moa zany dia organisme rattaché izy io, rattaché au niveau ny ministère ny environnement et développement durable. Raha ny faniriko zany dia tokony ho jereny ministère roa tota, zany hoe ny ministère ny fizahantany sy ny asa tanana sy ny ministère ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy makasika an'io fanapakevitra ny raisiny MNP io. So sanatsiany zay tazapotsiny ny ministère ny tourisme. Satria averiko nay mandeha misy impact ny fahatongavany mpizahatany tonga eto amintsika
ny fampiakarana ny saram-pidirana any amin'ny parcs nationaux. Ka ninona zany ny stratégie de communication ataotsika mba hisarihana ny fahatongavana mpizahatany hitsidika Madagasikara atao anatiny taona, 2 taona, 3 taona zany dia anisan'ny sakana tsy ahatongavany mpizahatany zany ny fampiakarana an'io saram-pidirana io. Satria imaginez-vous hoe efa mandota pakilalafo izy tonga aty amin'ny alalan'ny fiaramanidina de mbola mpandoavina koa izy saram-pidirana lafo am'izay zavatra akanesany aty satria ny 80% ny touriste mandeha makatỳ Madagasikara dia hanao ny antsoina hoe zahavoary na écotourisme. Satria zay no mampalaza atsika. Le izy zany tsy mampaninona raha ohatra ka hatsaraina le tolotra sy ny service rehetrarehetra manodidina n'ilay valan-javaboary dia azo jerena tsara ny fampiakarana ary rehefa jerena le fampiakarana ny saram-pidirana am'izay fotoana zay de mila à l'unanimité ny andaniny acteur touristique zany makasika ny zay fampiakarana ny saram-pidirana zay. Fa tsy hoe entité anankiray no anapaka an'izay. Marina fa nisy ny consultation mety natao ny MNP alohany nanapahany hevitra zany amin'ny fampiakarana ny saram-pidirana ty. Fa kosa raha ohatra ka forcing nanaovana azy zany am'izay fotoana zay de tsy mety. Fa tokony angla maromaro ny jerena zany hoe ahoana mahakasika an'ity révision na prix d'entrée zany any amin'ny aire protégée ty. Ka tsy haiko hoe ho aiza marina atsika ty amin'ny sehatry ny fizahantany io za. Ho aiza marina atsika ty. Satria raha ny fahalalako azy inihina potehana ity secteur zay anisany mandray anjara amin'ny fampiodinana ny toe-karena eto Madagasikara. Satria averiko foana anisan'ny secteur clé ty anisan'ny secteur stratégique ity resaka fizahantany ty. Raha tsy resaka fotsiny am'izay lafiny famoronana asa zay sy fampidirana vola vahiny eto amitsika. Satria anisany stabilisehany sandam-bolatsika ariary nge ity sehatry ny fizahantany ty. Anisany secteur anankiray entsika miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana nge ity secteur anankiray ity satria rehefa betsaka ny mpizahatany tonga eto amitsika de misy création d'emploi ao ambadika an'izay ao. Rehefa voasarikitsika ireo mpampiasa vola amin'ny sehatry ny fizahantany zany hoe investisseur zay te hisehatra amin'ny sehatry ny fizahantany zay dia betsaka le asa mifona any ambadimbadika any. Ka rehefa betsaka le asa mifona zany dia angambany mihena ho azy ny tsy fandriam-pahalemana am'izay fotoana zay. James Shiller Akutnirina, all best wishes. Thank you, brother. Yes, hello, Fidelis. I don't think that $10, $10 will be enough, brother, for the full evening entertainment. I don't think so. Herman Razaf Miarantsu, mila proportionnalité io zavatra io fa lasa décision anti-économique. Mazava ho azy. Ka izay zany ny tiako ho resahana androany mahakasika ny fampiakarana ny saram-pidirana eny anivon'ny valan-javaboary zay décision noraisiny MNP zany zay eretseretiny zareo hampiharina manomboka amin'ny 1er novembre am'ty taona ty.
Ka ny tena dia Pseradi tany aloha tany mahatsapa ny hazava-dehibe ny ty secteur fizahantany ty. Satria isika dia ny angaran-Dragnahary, ny angaran'Andriamanitra amreo harena be dehibe misy eto amitsika. Ka ahafahatsika misaraka mpizahatany be dehibe zany hijery an'ireo biby sy zava-maniry zay mampiavaka an'ity fionetsika ty. Indrisa nefa zany zany décision ny ray sy ny MNP zany dia mifanohatra amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany eto amitsika. Mifanohitra izy satria tsy mifanaraka ny fampiakarana an'le vidiny saram-pidirana zany any amreny parcs nationaux reny sy lay tolotra zay omeny MNP. Zay hitako hatreto fa tena ambany dia ambany ny service-ny zareo. Voatsela za nanao visite avy any atsimon'ny Madagasikara ka hatrany amin'ny tapany farany avaratra, avy any parc national tsy manam-petrotra mandrapatonga any amin'ny parc national de Montagne d'Ambre. Satria tsara fantatsika fa ny parc national de Montagne d'Ambre no parc national voalohany tamin'ny 1958. Zany hoe talohany nahazoatsika fahaleovan-tena dia fa aire protégée io parc national Montagne d'Ambre. Efa lasa faritra rovana izy tam'izany. Ka zay tenenako hoe tena mila jerena akaiky io zavatra io. Mila jerena akaiky ary netako hoe sirène angambany iny fa ny tompona ndraiky eo anivony fizahantany. Sirène iny, gyrophare iny. Satria ninninna stratégie de promotion ataotsika eto, ny stratégie de communication ataotsika eto ahafahandreo mpizahatany tonga eto Madagasikara, raha ohatra ka tsy fanaraka amin'ny qualité de service, ny prix andrasantsika amreo mpizahatany reo de miseho sentira zareo hoe voambaka, voaverivery, noararaotina. De imagineva nefa zany hoe raha ohatra ka mpizahatany anankiray mahatsapa an'izay de misy impact an'izay rehefa miverina any aminy izy. Ka na ho folo tonga aty Madagasikara zany lasa tsy ho tonga aty am'izay fotoana zay. Ka tsy aleo ve aloha hatsaraina le service, rehefa hita fa tsara le service de tsy maninona afaka revisena foana io. Satria ny argument entiny MNP nge de fa ela efa tanatiny 40 taona hono tsy niakatra le io tarifa io. Fa inona nataonareo tao anatiny 40 taona zay? Inona ny zavatra nataonareo tao anatiny 40 taona zay? Nanahoana ny fahatsarany le service nareo? Nitsapany client ve zany? Tsapany mpanjifa ve zany? Tokony hifanaraka le zavatra andoavan'olona vola sy le service omenareo. Misy fotoana anao mandalo anaty parc zany fa tsisy na aire de repos ara tsisy. Na aire de repos tsisy. Aty amin'ny zone périphérique ianao toilette zany ça laisse à désirer. Tsy ao. Tena tsy ao. Mialatsiny ah. Mais c'est un constat personnel. Ka gyrophare ho iny gyrophare iny décision raisy ny MNP iny. Gyrophare ho any ministre ny fizahantany sy ny asa tanana. Sirène iny.
tokony halalany tokony ataony izy. Inona moa ny zavatra mitranga? Inona ny zavatra hitranga raha ohatra ka inona no prix hitany MNP makasika ny droit d'entrée dans les aires protégées? Hanao ny azy koa zany ny mpiserady. Hampiakatra ny azy koa ny mpiserady. Amin'ny tarif de guidage. De hosakananareo zany izy. Nareo mijery ny tombotsoanareo avec votre service qui laisse à désirer. De ny guide zany raha ohatra ka tia hireviser koa ny tarif de guidage ny de hosakananareo. Nefa ny guide miezaka tena manao zay zavatra de ataontsika hoe manome ny tsara avy any aminy mba afapo ny client. De imaginez revinareo amizay hoe sady mandoa tapakila lafo le client amin'ny billet d'avion tonga aty Madagascar, mandoa tapakila lafo izy amin'ny guide amin'ny droit d'entrée dans les aires protégées, mandoa tapakila lafo koa izy amin'ny tarif de guidage. Zany ve teneninareo hoe tsy ampihemitra mpizahatany makaty Madagascar. Ary ahi koa fa mety hanana ny ambarany ny guide manera Madagascar makasika an'iny prix navokany MNP. Zay hatra ho manomboka amin'ny 1er novembre raha tsy diso. Hanany ambarany ny guide manerana ny Madagascar. Ça c'est sûr. Ka izy hoe tsy problème. Io ohatrany varotra rehetrarehetra ihany. Hafahafa zany hoe hôtely mahazatra anao tsy zavatra namboarina ny tao tsisy produit niakatra teny an-tsena. De nefa tampotampoka eo dia 10 000 ariary ny plat. Nefa ny mahazatra anao dia 5 000 ariary. Tsy suivi ao. Ny toilette tsy niova. Ny vidiny matière première teny an-tsena tsy niakatra. Tampotampoka eo ny ina tiky ny couvert tsy noavaozina. Tampotampoka eo 10 000 ariary ny plat. Hafahafa ihany zany de ohatran'izay le situation ianantsika amizao io. Ka ahoana moa zany no tsy hafahafa ny le client ny mpizahatany zany amizay tarif nampiakarina zay satria toujours les mêmes services. Mais ils ont doublé les tarifs. Ades Osiris mazava soa. Oui. Rael soa tena marina. Oui, tena marina. Voilà, zay zany nous zalo franchement hevitro koa za tsy d'accord amin'io tsy d'accord amin'io tsy d'accord amin'io satria lasa manjora mitsilagny tsika. De izy no mateto tsika mianakavy no mateto fa indrindra ireo mpisetra amin'ny fizahantany. Ny mpisetra fizahantany no maty voalohany amin'io. Tadio zay. De raha ohatra ara tsy tonga aty le mpizahatany. Zao moa zao ny rahantsika nalala fa nisy négociation natao ny ministère ny fizahantany zay isaorana azy. Satria mba mitipatipaka izy ahoana fomba zany ahafahana ataontsika hoe mampitombo ny isa mpizahatany tonga aty Madagascar. Tafiditra anatin'ny asany zany. De nihaona tamireo tompon'andraikitra nireo bateau de croisière na reny paquebot reny mandefa mpizahatany de 3e âge makaty Madagascar tamy diany tany France. Isaorana azy satria zany dia matehidera mahafinaritra
Fa ahoana fomba ahafahany olona reo tonga aty Madagasikara nefa le qualité de service io za teo dia ratsy dia ratsy eny anivony eny valan-javaboary eny. Dia veriko foana mahazo tombony ny MNP. Fa ny faty antoko dia ny acteur ao anatiny secteur tourisme rehetrarehetra. Tadidio zany. Fa iza no rassuré atsika hoe rehefa nampiakarany avy roa heny ny tapakila amin'ny fidirana anaty reny parc national reny dia hihatsara ny qualité de service, hihatsara ny aménagement ataony, hihatsara ny accessibilité makany amin'ny parc. Iza no higarantira an'izay? Fa za mino marimarina koa fa mbola teo ihany no teo. De atao vache laitière zany le client. Fa tsika mieritreritry hoe tsy ho tsapany zany zavatra zany. Tsy atompoko, tsy adala reo. Fa tadidio fa raha mi se sentir arnaqué ny client anankiray rehefa miverina makany aminy izy de tadidio fa client folo zay no miemitra tsy tonga aty Madagasikara. De rehefa tsy tonga aty ny olona dia mazava ho azy mia marefo ny toekarentsika ary mia mikatona tsikelikely ireo hôtely, trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana, restaurant reo. Rehefa mikatona reo ny dikan'izay zany misy asa firy very ao anatin'izany ao. Manginy fotsiny ny mpamboly, mpiompy, mpanjono any ambadimbadika any zay tokony hiravitaye na hifournira matière première ho an'ireny restaurant reny. Ka eto de misarika sy manaitra ny tompona andraikitra eo anivony fizahantany mba hanany ambarany, mba hanana ny ambarany mahakasika ny révision ny tarif anatike miditra makany amin'ny parc eo. Zay tompoko ny video mahakasika ny fampiakarana ny saram-pidirana zany miditra any anatiny reny valan-javaboary eny zay eritreretiny MNP zany ho ampiakarana ao anatiny 10% zany zafady 1er novembre ny application amizay zany. Ko dia makasitsaka antsika rehetra naharitra ny haino an'ity live ty hatramin'ny farany. Sotra tompoko.